Ny mofinaina anio atolotry ny FJKM Ambohijanaka Karafitiavana. Riava malala anio alahady fa 8 ny volana Martsa, alahady farany amin'izao volana Marsa izao mbola andiniantsika ny lohahevitra hoe mampiorina ny mino ny fizan-toetra. Alahady ny sapandrofia koa eo amin'ny taom-piangonana ka iombonantsika rehetra amin'ny fifaliana ny fahatserovana fa Jesosy no mpanjakatsika ary dia niditra tamin'ny mpifaliana tokoa tamin'ny piravoravona fatratra ny vahoakan'i Jerosalema niaraka tamin'i Jesosy tamin'ny vaninandro na nandrahatan'izy ireo an Jesosy mpanjaka riavana. Ary dia eo amin'ny sahan'ny FJKM kosa dia alahady ny asa fifandraisana moa anio fa efa nataontsika tamin'ny lahady io alahady io izay niombonantsika indrindra tamin'ny asa fifandraisana. Hoe tsika mambavaka zany rehetrarehetra zany riavana fa izay zava-dehibe indrindra eto amin'ny sahan'ny fiangonana koa eto amintsika dia alahady ny natokana ho an'ireo mpikirakira ny sono sy ny écran ary ny mpitendry zava-maneno anio ary dia hanolorantsika indrindra izay fanomezana mba entsika manohana ny asa lehibe izay ataon'izy ireo fa dia manana anjara toerana tokoa izy amin'ny fampam-pavahana. Misy 12 mianaka izy no ao ka dia fifaliana lehibe antsika tokoa no mandray azy ireo riavana ary dia manasa antsika moa mba hanana anjara amin'izany. Izy ireo koa izay tsy ho adino dia mpikarakara ny fikojakojana ny sono antsika ka dia isaky ny 2 taona izy manao an'izay dia anio izy zany dia misy sakafo mpifaliana izay atao rehefa mirava R1,000 ny fandraisana anjara ary dia hoentina indrindra natanterahana zany kojakoja ny sono zany izany satria mba mila fikojana ireo na ny fil na ny fanadiovana ny sono ny micro zany rehetrarehetra zany dia didin'izy ireo. Zany rehetrarehetra zany miampy ny fahavelomana izay avy amin'Andriamanitra no manasana anao ary riavako Rita ranaky ny FJKM Ambohijanaka Karafitiavana na ny ampitan'ny ranomasina anay eto an-toerana ry fiangonana malala ary indrindra ianao kristianina rehetra izay sambany mba naheno izao ary misy moa nefa mpanaraka an'izao ao fitaova tseratsery izao manasa anao ary andesika hiaraka indrindra iombona amin'ity fotoana ity. Anio koa moa no alahady andro tsara andro ivavahanay nitsangananao ry tompo andronao mpanavitra anay raha misy dera raha misy laza teo an'Andriamanitra ririany fa ho aminareo anie ny fiadanana ndeha isika hivavaka ry Andriamanitra ranaizany an-danitro arak'izay nolazaina teo ary dia fifaliana loatra ho anay ny miombona amin'ity fotoana ity ka dia manolotra ny saotra ny dera ny laza ny aja ny voninahitra mandrakizay ho anao izay Andriamanitra izahay fa mendrika ho tanterahana izany tsaronay ny fifaliana lehibe ambaran'ny teninao tompo ny amin'ny fandresena amin'izany fiavianao Jesosy zany ho mpanjaka anay dia tanteraka tokoa zany tamin'ny avian'i Jesosy fa izay arak'izay voasoratra ary mbola ho tanteraka amin'ny fahafenony indray amin'ny fiaviany amin'ny andro farany. Eo ampiandrasana ny fiavianao izay ry Kristy mpandresy dia mifaly mandrakarivana dia misy aza fizan-toetra fahaforiana fijaliana izay mety manjo anay fa mbanjina kosa izay ny mamesianao dia ho avy ianao Jesosy amin'izay mahampanjaka anao koa andray ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany. Eo ampiandrasana ny fiavianao dia tianana fifaliana izay ary ny teninao no mampifaly anay milaza hoe mifalia indrindra ry Ziona zanakavavy manaova feo fifaliana ry Jerosalema zanakavavy dia faly ary izay tompo midera sy mankalaza anao mitenena aminay koa amin'ilay lalan'ny teninao anio mba ho mofinaina sakafom-panao anay rehetra zany. Misy mantiny tsy afaka ho tonga any am-piangonana ka dia isaoranay anao zany dia misaotra indrindra koa no foniny fisiany izao aretinay izao tompo izay mahatonga anay rehetra hiara-iombona ametraka ny fiainanay manontolo eo am-pelantananao fa na misy azy zany dia ny fitiavanao kosa ny tena fifaliana ho anay satria mandresy ny asan'ny maizina sy ny asan'ny satana rehetra zany. Saotra tompo
mitenena aminay tompo araky ny fombanao aho, fa voninkaino anao zay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Anaraka ny fakiteny atsika. Arak'izay hita ao amin'ny boky ny Zakaria, mpaminany toko 7, dia ny 7 ka hatramin'ny 120. Zakaria toko 7, dia ny 7 ka hatramin'ny 120. Hoy ny vakiteny amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: mifalia indrindra ry Ziona zanakavavy, manaova feo fifaliana ry Jerosalema zanakavavy. Indro ny mpanjakanao, avo anao, marina izy sady manam-pamonjena, malemy fanahy sady mitaingina zanaboriky, dia zanaboriky tanora. Ary hofoanako tsy hisy kalesintsony Efraima, na soavaly ao Jerosalema. Hofoanana koa ny tsipika fiadiana, ary teny fiadanana amin'ny jentilisa izy. Ny fanapahany dia hatrany amin'ny ranomasina ka hatrany amin'ny ranomasina, ary hatramin'ny ony ka hatramin'ny farantany. Ny aminao koa noho ny rano ny fanekena taminao, no efa namoahako ny mpifatotra ao avy tao an-davaka tsy misy rano. Ray masonao, manamasina anay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Dia ho amintsika mandrakariva ny fahasoavan'i Jesosy Kristy ry havana. Ity bokin'ny Zakaria ity dia mpaminany no mpanoratra azy moa dia Zakaria zany. Fotoana famitana ny tempoly sy fampanantenana ny avian'ny Mesia, izay ny lohahevitra hitantsika amin'ny teny azy ny soratan'izany mpaminany zany. Ary dia nitatina noratana azy moa dia teo nelanelan'ny taona 20 ka hatramin'ny 70 talohany Jesosy Kristy. Zava-dehibe tokoa ny mitody antsika amin'izany teny zany amin'izao alahady sampandry izao, ka dia arabana antsika kristianina rehetra natratra izany alahady ny sampandry izany. Ny lohahevitsika dia ny hoe mampiorina ny mino ny fizahantsoetra. Fantatsika ary nandritry iray volana ity izay isaoran'Andriamanitra, ny fiendriky ny fizahantsoetra, ny ohatra nalaina tamin'ireo ray ny fiangonana ny zahatoetra, ny fandresena ny fizahantsoetra, izay andrasan'Andriamanitra amintsika amin'ny fizahantsoetra sy ny sisa. Fa izao kosa ry havana, no ampim-pandinina antsika ny olona voazahatoetra ary dia olona manana fifaliana izy. Ary izay no antsoantso eto amin'ity Zakaria mpaminany ity, eto amin'ny 7 ka hatramin'ny 120, dia fiantsongana ny fiangonana ry havana hifaly, ary mbola hanao feo fifaliana hatrany izy. Ny antony dia izao, ny olona tena efa voazahatoetra dia antsoina hoe olona resy lahatra izy. Tena manara-dia an'i Jesosy, miorina amin'ny finoana. Ary izay indrindra moa nahatserovantsika ny zanak'Israely rehefa tao aorian'ny fizahantsoetra, dia hoe soa ihany aho nampahoriana mba hianarako ny didinao. Ka ilay fahoriana dia nahatonga ny zanak'Israely nianatra ny didin'Andriamanitra. Ary dia izany fahoriana izany mahatonga antsika tokoa tena iorina tsara, voatafy hery tsara, ary mahatoky tsara n'Andriamanitra, ary dia miteraka fifaliana ao antsika izay iainana mandrakariva eo amin'ny fanarahana ny Kristy izany. Ary dia manjary andro mpifaliana ao antsika ny isan'androntsika. Ka raha izany ry havana dia izao, mifaly isika satria manana Mesia mpanjaka ho avy. Mifaly isika satria manana Mesia mpanjaka ho avy. Ny faharoa dia izao hoe mifaly isika fa manana Mesia mpanjaka miteny fiadanana. Ary ny fahatelo dia izao, mifaly isika fa manana Mesia mpanjaka manao fanekena amin'ny rany. Ireo lohahevitra ireo ry havana no ampiorina indrindra ny fifaliana ao antsika, ka iorena antsika ao amin'ny tompo hatramin'ny farany.
Andeha arozarentsika ry havana hoe mifaly isika fa manana mifaly isika fa manana ny Mesia mpanjaka ho avy. Tamin'ny fotoana izay nanoratany Zakaria moa dia nampananteny izy fa ho avy ny Mesia vanim-potoana iray izay. Dia reto faminaniana ireto izay lazainy Zakaria dia mampitodika antsika hibandina an'izay. Ao amin'ny Matio 7:20 kosa, ny 9:1-10 mofinainantsika perikopantsika an'io ihany, dia mampitodika antsika koa ijery hoe tanteraka izany faminaniana izany fa Jesosy Kristy nge ilay Mesia mpanjaka dia izy ilay niakatra tany Jerosalema maneho izany. Kanefa koa dia mbola miandrandra isika rehefa vitan'i Jesosy ny famonjena, fa mbola ho avy Mesia mpanjaka antsika io. Andray ny fahefana rehetra ny an-danitra sy etỳ tany ka anjaka ho hitan'izao tontolo izao, ary dia tsy hita fetra intsony fa izao tontolo izao mihitsy no andray sy hita izany. Ka lazainy amin'izay ry havana hitantsika eo zany midadasika be izany fahefana sy fetry ny fanjakan'i Kristy zany. Ny voalohany ary arak'izay nambara teo amin'ny 9:7 dia mifaly isika fa manana Mesia mpanjaka ho avy. Manahoana moa zany Mesia zany ry havana? Raha ny filazany Zakaria eto dia ny filazany amin'ny Mesia mpanjaka ho avy io dia marina izy sady manam-pamonjena, malemy fanahy sady mitaingina biriky dia zana biriky tanora. Misy toetrany mpanjaka zany ao anatin'izay izay raha oharina moa amin'ny mpanjakan'ny tany zany, marina. Fa misy kosa tena hoe mpanjaka ara-panahy mihitsy Jesosy, mbola tsy fahita firy zany. Ary izay indrindra moa na ny tenain'ny Israely tamin'izany hoe tena mpanjaka anana hery miavaka mihitsy. Le ho avy hamonjy an'i Israely ka dia natenainy fatratra izany. Ka ny toetran'izany mpanjaka ho avy izany dia voalaza eto hoe marina izy. Tena nilazan'i Jesosy nge zany. Jesosy nge ilay marina. Izy ny fahamarinan'Andriamanitra. Izy no natanteraka izany famonjena nataon'Andriamanitra ho an'izao tontolo izao zany. Lehilahy marina ho Isaia 7 rehefa mitantara an'izany fahoriana ny aretan'izany Jesosy zany izy. Ary dia ambarany koa sady manam-pamonjena, izy mihitsy zany no tena mpamonjy. Dia tsy izany izany fa Jesosy Kristy ny mpamonjy. Izay ilay anaran'i Kristy zany. Izay ilazana indrindra fa tanteraka tao amin'ny Jesosy Kristy ny famonjena antsika. Io fiavian'i Jesosy Kristy io arak'izay voalaza hitantsika ao amin'io filazantsara io ry havako, izay perikopantsika an'io dia mampiseho ny akaran'i Jesosy any Jerosalema tsy ho arivo vakitsika eto fa ny zava-dehibe dia ny fifaliana lehibe izay niainan'ny olona tamin'izany fotoana izany. Fa tanterahany izao teny eto amin'ny Zakaria 7:9 zany. Ary zao ry havana no ambarany nataon'ny olona dia zao hoe iny Jesosy nentiny boriky sy ny zanany ary nataony teo ambonin'ny lambany ary Jesosy dia nitaingina azy any ankabeazan'ny vahoaka dia namelatra ny lambany teny an-dalana. Ny sasany nanapakaratsakazo dia nahany teny an-dalana zany ary vahoaka izay nialoha azy izay nanaraka azy dia nianteo hosana ho an'ny zanaky Davida, isaona ny ezy avy amin'ny anaran'i Jehovah, hosana ny amin'ny avo indrindra. Ary no nefa tafiditra tao Jerosalema Jesosy tamin'izay dia niorakoraka tanàna rehetra ka nanao iza moa zao. Ary ny vahoaka nilaza hoe izao ny Jesosy mpaminany izay avy any Nazareta any Galilia. Zay ny amin'ilay Jesosy niakatra ho an'i Jerosalema seho mpanjaka. Fa tanterahan' izao teny faminaniana izao. Ary dia tsy ho ela tao aorian'io moa ry havana fa raha mankalaza ny alahady asabany fitsika dia amin'ny herina zany tsika dia Pasika. Izay manambara fa nosamborina Jesosy, tsy zakan'ny olona izay Jesosy mpanjaka, Mesia mpanjaka tonga izay. Ka dia novonoin'ny olona izy. Fa teo anatrehan'Andriamanitra kosa dia izay ny lalam-pamonjena nafanantsika teo amin'ny ota ry havana ka nisandratan' Jesosy mpanjaka ny mpanjaka sy ho tompo
dia izay no niakarany any an-danitra satria vita ny famonjena. Dia rehefa tonga any an-danitra izy dia manjaka miaraka amin'Andriamanitra ray. Ny apokalipsy koa ry havana dia tsy azontsika donoina. Ilay teny fanambarana mbola anisan'ny faminaniana tena itsika ka nilazana sy nanoratana ho an'ny fiangonana tao Philadelphie araka ny apokalipsy 7:7 ka hatrany amin'ny 9:10 zany. Zay maneho mibaribary fa misy ny fiangonana izay tsy voakiana ry havana fa tena miorina tsara mihitsy ao amin'ny tompo, ary tenenan'ny tompo teny fampanantenany ary amin'ny 9:10 ho afaingana ho tany mafy izay anananao mba tsy haka ny satroboninahitra ao. Ny olona izay niaritra ny mafy tokoa dia mivoaka ho mpandresy dia manana satroboninahitra dia ilazany Jesosy Kristy izany izy mivantana hoe ho afaingana ao. Ka zay ry havako no hitaritana ny saintsika hoe mpanjakantsika Jesosy. Izy ny Mesia. Ary izy manome antsika satroboninahitry ny mpandresy, aoka tsika hitazona mafy izany satroboninahitra izay omena ho antsika izany. Fa andehantsika hiditra eo fizarana faharoa hoe mifaly koa sika fa manana Mesia mpanjaka izay hiteny fiadanana. Mesia mpanjaka hiteny fiadanana. Araka ny mampanjaka ny mpanjaka ry havana dia manana fahefana izany mitondra ny tany mitondra ny faritra izay anendrena hifidianana na hametrarana an'izy ireny ka nosorana azy ho mpanjaka. Fa ny zava-misy hitantsika dia izao hoe Zakaria koa dia naminany fa io Jesosy io zany le Mesia moa izay tanteraka ozintsika ao Matthieu 1:20 dia niteny momba ny fiadanana izy. Zay hita eto dia hoe fiadanana manahoana moa ny hoentin'i Jesosy dia izao ny filazany azy. Tena hitondra fandriam-pahalemana feno. Io Jesosy io ry havana. Eo amin'ny ara-panahy moa dia hitantsika tanteraka izany hoe ny olona manana ny Jesosy dia manana ny fiadanana, manana fandriam-pahalemana ao anaty ao. Zay no ilazany azy. Ara-panahy. Kanefa koa ny faharoa dia izao hoe eo amin'ny fanjakana mihitsy amin'ny fiavian'i Jesosy dia hitondra fiadanana izy. Tena fandriam-pahalemana izany ho foanako tsisy kalesy intsony Efraima na soavaly any Jerosalema, ho foanana koa ny tsipika fiadiana. Izay zany tena hoe hampandresy mihitsy ny fiangonana Andriamanitra sy ny firenena maha-kristianina azy izany fiavian'i Jesosy zany. Ary ny zava-misy dia paika koa hatrany amin'ny jentilisa zany. Io zany lasa fitoriana amin'ny filazantsara izay ataon'ny fiangonana. Hitatra ny filazantsara dia toriana ho an'izao tontolo izao ho toriana ho an'ny fiangonana izany filazantsara izany ary dia ho toriana hatrany amin'ny firenena jentilisa izany. Zay le lazainy amin'ny tapany faharoa amin'ny fahafolo. Ary teny fiadanana amin'ny jentilisa izy ny fanapahany dia hatramin'ny ranomasina ka hatramin'ny ranomasina ary hatramin'ny ony ka hatramin'ny farany tany. Izany toerana midadasika izany no nanambarany Jesosy fa ho toriana hatrany amin'ny farany tany. Mandianareo mitoriana filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Tsy maintsy andre zany filazantsara zany ny olona fa andray ve izy sa tsy andray ry havana? Voatozy filazantsara nosy Madagasikara mandray ve sa tsy mandray ry havana? Izany filazantsara izay toriana izany ny Madagasikara tsika ity sarotra tokoa ny asa satria misy ny olona izay tena tsy miala mihitsy amin'izay nahazatra azy satria voateniteny ohatra ny zavatra mba mahafinaritra azy sy maharesy lahatra azy tsy mora angeny manana ny olona amin'ny zavatra tsy mety io. Kanefa ao anatin'izay dia tsy maintsy toriana ny filazantsara mba hananan'ny olona izany mazava izany. Ary izay nitondran'ny fiangonana fijaliana ry havana. Fa voaenjika izy voalasa ny tranomaizina, mety misy kosa lasa martiora ny olona no izany asa fitoriana izany. Kanefa na misy azy zany rehetra izany dia tsy maintsy ataon'ny fiangonana. Ka dia fiangonana indrindra izay mitory sy manambara izany fiadanana izany dia mametraka tokoa ny fandresen'i Jesosy Kristy, ny antikristy sy miaramila ny rehetrarehetra, ny satana sy ny miaramila ny rehetra, fa hitondra kosa izy aneo ny fahefan'i Jesosy Kristy
mba hanapaka tokoa izao rehetra izao. Ho avy zany ry havana. Ary zany ny lomafosantsika fiangonana dia tsy mankivy antsika amin'ny fitoriana. Dia tokony hoe izany zany. Fa ny farany dia zao hoe mifaly kosa tsika satria manana an'ny Mesia mpanjaka manao fanekena amin'ny rany. Aty amin'ny bokin'ny testamenta taloha dia efa miresaka an'izany izy ary efa asehony zany hoe ny aminao koa no ny rano fanekena taminao ny 1:12 no efa namoako ny mpifatotra ao avy tao an-davaka tsy misy rano. Raha ny fanekena taminao io zany hitantsika ny fanatitra samihafa fomba mpihavana jiosy ireny. Ny rano zanak'ondry izay natetina teny amin'ny tolam-baravarana mariky ny famonjena. Ao amin'ny testamenta taloha zay dia napetraka mihitsy hoe inona ny anjara toeran'izany rà zany. Aty amin'ny testamenta vao Jesosy ny zanak'ondry tsy misy kilema, anaovan'Andriamanitra fanekena vaovao amintsika ny amin'ny famonjena izay nomeny. Ary dia io rano Jesosy io no namoahana ny mpifatotra rehetrarehetra. Izy mpifatotra izay olona fatoran'ny ota nge zany. Fanafahana ny olona tamin'ny fanagejany Satana samihafa. Fanafahana ny olona mba handresy zany Satana izany. Zany le fanekena vaovao izay nataon'i Jesosy ry havana. Ary dia tanteraka tokoa zany hanafahana avy tao an-davaka ataon'ny olona. Fa misandratra kosa mba hanana fiainana mandrakizay hanana ny fandresen'i Jesosy. Ary dia mbola tenaina ho avy zany. Tanteraka n'izany rehetrarehetra zany ry havana. Ka zany moa mbola anasana antsika mba hanaraka indray ny herinandro masina. Perikopantsika amin'izany. Ny Pasika indrindra amin'ny herin'ny Alahady ho avy zao. Izay ilazana zany hoe vita ny rano fanekena vaovao ho antsika dia ny rano Jesosy zany. Ary satria tsy hoe maty Jesosy fa nitsangana tamin'ny maty dia manambara fa manana anjara koa tsika ao amin'izany fandresen'i Jesosy zany. Rehefa malala ao amin'ny tompo mifalia ary. Mifalia ho antsika kristianina zany baiko izany. Falitsika nandresy ny fizahantsoetra. Miorona tsika amin'ny finoana sy fatokinan'ny tompo. Ary dia manana fifaliana isika satria manana an Jesosy Mesia mpanjaka ho avy ary manana an Jesosy Kristy mpanjaka mitondra fiadanana ary manana an Jesosy Kristy mpanjaka nanao fanekena tamintsika ny amin'ny rany. Azo antoka ary ny ivavahana ao amin'ity Andriamanitra Ray Zanaka ary Fanahy Masina fa efa nanome antsika an Jesosy izy ho mpanalalana tokana antsika amin'Andriamanitra ary anantsika ny fahendrena fandresena. Miderany tompo ary ankalazao mpanjaka antsika ho an'Andriamanitra reny amin'ny voninahitra. Amen. Io mambavaka tsika ry havana. Saotra indrindra Jesosy raha afaka ny aino ny teninao zay tamin'ity andro ity. Ny angatahanay tompo dia ampitombo hiaro ny finoanay. Mba iorenanay tsara ao aminao. Azavelanao resy ny Satana sy ny miaramilany zay. Fa dia tario lalany mba hanoatra noho ny mpandresy. Avy ary Jesosy miara lalana aminay. Manaiky izay fahenonao no mpanjakanay. Ka dia ampio izay mba hianatra mandrakariva atsiaro fa ny Mesia dia efa tonga koa tsisy antenay nandrasana intsony. Fa ianao Jesosy ny Mesia. Fa ny andrasanay dia ny fiavinao eny amin'ny ranolawanitra ratra izay. Iseho mibaribary ny fanjakanao manerana izao tontolo izao. Eny fa nateny jentilisa aza dia ho gaga sy ho taitra ary ho talanjona ny amin'izany hoe iny Jesosy iny fa tonga. Eo ampiandrasana ny fiavinao ary izay tompo ampitombohy ny finoanay mba nekenay ianao tompo ary dia tsy ala aminao izay. Dia amin'ny anaranao Jesosy no ametrarana ny fiainanay rehetra eo aminao ka dia jereo ny kristianina tsirairay na ny tonga na ny tsy tonga tem-piangonana famindram-po no arotsay aminy mba ho isan'izay voavonjisy ary toetra ao aminao hatramin'ny farany. Jesosy vonjeo izahay. Ampafantaro anay izay tokony ataonay eo anatrehan'ny aretina izay misy. Fa ianao no hany fiarovana ho anay ka dia arova izahay amin'ny ratsy rehetra. Mahay zavatra rehetra renao Jesosy dia faly izay manana anao ka dia mangataka izao vavaka izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy irery ihany sy ny hoe ampitomboy ny finoanay.
Tsotra indrindra tompo. Zavavaka izany ary dia sitraka akambana amin'ilay vavaka nampianaran'ny tompo manao hoe rainay eo izay ny an-danitra ho amasinina ny eny anaranao ho tonga ny eny fanjakanao ety an-tany tahaka ny eny an-danitra omeo anay anio ny anina saza ho anay dia ary mamelà ny elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay aza mitondra anay ho amin'ny fakam-panahy fa manafanay amin'ny ratsy fa anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Saotra ny tompontsika ny amin'ity fotoana ity ry havana dia mizahantsika manao fitandrimam-pahasalamana barrière amin'izao isian'ny aretina Covid-19 zao izay miseho amin'ny endrika samihafa moa izy. Fa ny zava-dehibe antsika dia Andriamanitra ny fiarovana mafy ho antsika dia aza matahotra ry havana. Amarana ny fotoana ary tsika Jesosy. Ampianary tokoa izay kristianina mba tsy hatahotra ionatrehan'ny aretina fa dia mametraka ny tenanay, ny ankonanay, ny havanay, ny firenenay eo aminao izay mba handresy tahaka anao Jesosy. Miala teto Madagasikara io aretina io dia tsy miverina eto intsony fa ny Jesosy ty Madagasikara ity ka dia tsy manam-pahefana amin'ny vahoaka kristianina ny marary rehetra moa dia mba hositranonao Jesosy n'aiza n'aiza misy an'izy ireny dia misaotra indrindra tompo dia amin'ny anaranao Jesosy no angatanay izany vavaka izany ary sitraka indrindra tompo ny andray ny tsodrano izay tononona ka omena amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary Andriamanitry ny fiadanana izy ene no hatanteraka sy hampiorina ary hampitoetra anareo ka hanome anareo ny fiadanana mandehana ary amin'ny fiadanan'i Jesosy Kristy tompo ho an'Andriamanitra irery ene ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.